miarabantsika rehetra indray androany ataotsara eto micro mijery ny tantara miarabantsika manaraka nyity serasera telo minitra ty aloha ny voalohany indrindra mijery ny mada underground tantarandry kaila sernatikaly sery temandro tesy totesy ny akamany le zareo bandy any amin'ny tanàna zany a zay hita hoe miezaka tokoa mikaroka kakahany ahako amin'ny zavatra ataony zalahy hita hoe miezaka zany misy tanorana Madagasikara na hoe eo ara ny fahasairana amin'ny firenena dia mavita zavatra ary matoky amin'ny fahaizany matoky amin'ny hoaviny zany fa tsy voatery hoe miandry fanampiana foana etseroa tena isaorako mihitsy izany poatsatroka ho an'izy efatra mianatahary eo sy ho an'ny akamany rehetra izay manohana azy mifanohana aminy ny zavatra ohatra ny toy mila paritaka zany hoe ohatra ny mamenatra ny tena indraindray hoe ianao manana possibilité be da be mihitsy manana fahafahana manao zavatra betsaka zany nefa tsy tena ampiasainao le izy tsy tena ampiasainao fa ohatra ny hoe varimbariana amin'ny zavatra fotsiny amin'ny zavatra tsy dia misy dikany fotsiny ny antony mampatonga amin'ny resaka ohatra zao aloha dia alahady androany dia ohatra ny hoe librelibre kokoa zany amin'ny resaka blog amin'ny resaka vlog zavatra momba ny fiainako momba ny zavatra fahatsapako sy ny ao anaty koa zany teneniko fa tsy dia tena le zavatra officiel be ohatra ny isan'andro reny firaritsoana azy efatra sy ny akaman'ireo zany fa ihany koa ho antso ho an'ireo tanora hoe tena betsaka ny zavatra azo ataony Madagasikara zany rehefa tena manao tena betsaka ny azo atao any nandalo kely tany tamin'ny vakansa tena hita hoe misy tokoa ny azo atao marina fa hoe misy vola tsy maintsy ilaina fa rehefa nijery an'le vidéo an-dralahy reto ako azontsika jerenao amin'ny YouTube ihany koa misy ihany koa amin'ny Facebook an'ireo izay tsy manana YouTube fa tsy haiko nefa ny ahoana ny alalana amin'ny fandefasana azy fa nampidiriko amin'ny Facebook hojerevan'ny fianakaviana aloha ny asa raha misy olona afaka te hijery koa dia miditra fianakaviana hiatsokosoko fa ny zavatra ohatran'ireny zany mahafinaritra dia aparitaka amin'ny tanora dia mampahery ny tanora rehetrarehetra hoe betsaka ny zavatra azo atao ary tsy voatery hainga amina zavatra avo lenta be fa zavatra iainana andavanandro. Izay ny resaka antsika androany 3 minitra ihany serasera 3 minitra dia raha pitsika manao zavatra metimety koa na raha afaka pizza na manaraka fa andeha atory aloha bye bye.